izao no hiady amin'izay miady aminao ary izao no hamonjy ny zanakao. Isaia 7:7-5. Ady ny fiainana. Tsy afa-miala amin'izany ny ankonana rehetra, na izao na ianao. Fa ny tena mipetraka dia ny hoe izy ary no azy anteherana anampy hiatrehany izany ady isan'andro izany. Na ady ara-nofo izany, eo koa ny ady ara-panahy. Mahafinaritra fa nanome filamatra antsika dia vita mpanjaka ny amin'izay hoe fiatrehana ny ady izay. Ao amin'ny Salamo dia ambarana amin'ny Salamo 1:1, fa napetrany mihitsy no hoe hitandrina lana marina izy. Izany hoe izay rehetra ataony izany dia asiany izay fanarahana ny hitsy marina izay. Ary tsy izany ihany, fa napetrany mihitsy fa ny fony koa dia handeha amin'izay fahitsiana izay. Mahafinaritra. Fa rehefa namarina izany fanambarana izany izy dia nilaza mihitsy ny hoe tsy ampitondra na ampitoetra ny zava-dratsy eo anatrehan'ny masony mandrakariva. Mahafinaritra fa raha ataontsika filamatra izany, ho modely izany, dia azo antoka fa azo hery tahaka azy isika hiatrika ny zava-tsarotra rehetra. Tsarovy anefa fa tsy mipetra-potsiny ny Satana manoloana an'izay. Fampiasa tetika maro izy entina andavona ary indrindra aminganana ny tokantrano rehetra. Isain'ny tanora sarity ny hiala amin'Andriamanitra. Lotoiny ny saina amin'ny faharatsiana sy ny sisa rehetra. Mba firovana amin'izany dia izao ny torohevitra. Izao no tokony atao indrindra ny hoe ahafahantsika mandresy izay mety zavatra ataon'ny Satana andavona ny tokantrano. Voalohany dia tsara mihitsy raha ny tokantrano mihitsy ndresy lahatra ny hoe andao hiala amin'ny zavatra manimba rehetra amin'ny tany. Tahaka ny fanaranam-po izany, ireo zavatra mety hasarika ny fiainana andavanandro. Tsarovy mantsy fa tsy mitondra hery ara-panahy izy ireny, fa vao mainka ary misy akony eo amin'ny fiainantsika. Ny saintsika lemeny ary kiviana amin'ny zavatra mitranga rehetra ka tsy manana asa, tsy manana fotoana intsony isika ny hiatrehana ny olana amin'ny lafiny ara-panahy. Tonga marefo isika. Tonga malemy isika hanika mora lavo, mora morona any amin'ny fakam-panahy amin'izay fotoana izay. Tiako raha hozaraina aminao izao vahaolana izao. Tiako raha iarahantsika manao fanandramana izao vahaolana ambarako izao manao hoe voalohany ataovy lohalaharana ny famokisana ny ten'Andriamanitra ny tokantrano. Isan'andro dia ataovy mihitsy ny hoe isa-maraina, atoandro, hariva dia ao ny tenin'Andriamanitra. Faharoa dia ny hoe ataovy filamatra ny hoe hanaraka sy hametraka ny Baiboly ao am-po. Tiako raha ataonao modely izao teny izao manao hoe ato am-poko no rakitako ny teninao. Nataon'ny mpanao Salamo izany ary tiako raha toa ka ho ampiasainao amin'ny fiainanao. Voary amin'ny loza na an-taniny ianao ary indrindra ny ankonanao dia ho ankonana arovana sy ahian'Andriamanitra amin'ny fahafenao. Tianao ve? Antratra izany tanjona izany, asaiko anao hiaraka hivavaka isika. Ray malalo, indreto izahay, ankonana mila ny fanampianao, ankonana mila ny fiarovanao. Toavy aminay ny teny rehetra voalaza teo ka anisany ankonana miala amin'ny ratsy izahay. Manalavitra ny foronan'ny Satana izahay, kanefa ankonana kosa voko ny teninao, matanjaka ny teninao ary dia ho voaro amin'ny fitaka rehetra. Matoky izay fa izao ankonana izao dia homaninao ny amin'ny fiaviana tsy ho ela intsony, ho ankonana andovan'ny fiainana mandrakizay. Anaran'i Jesosy. Amen.